Fanafana moa ny toe-draharaha ny omaly ary hitantarany omaly sika sy ny ankehitriny fa mialohan'ny izany zava-drehetra izany efa fantatra anareo ary toy ny mahazatra foana aza adino ny mi-abone ny chaîne-tsika indrindra manisy like ny video ary mametraka ny commentaire. Ny mahatsara ianao manao izany abonnement ny chaîne izany dia tsy tara amin'ny video rehetra izay alatsaka ato ary anisan'ny zava-dehibe ny fanaovana izany abonnement ny chaîne izany koa dia angaviana antanandroy ianao mba hanao izany abonnement izany. Anisan'ny tena be mpaneho hevitra ity fanambarana izay hita tamin'ny rindrin'ny Ferdinand ity ny hoe mbola faratsiho ihany hoy mily aza misintona ny vahoaka any amin'ny lalan-diso fa oka mba ho marina no lazaina. Tsy hoe izay manambava amin'ny teny rehetra dia milaza ny marina avokoa. Io aseho ho hitan'ny vahoaka io ny voka-pifidianana tany faratsiho dia misy samy milaza fa izy no mpandresy. Tadiavina ho vinona ny latsabato tao vinanony dia mody lazaina fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna satria izay toerana nazahoako vato izany dia tadiavina ho vinona. Tsara ihany ny mampiatsiahy ary raha ampitsiahivina fa raha vao nanomboka ny propagande ho ity fanambarana ity dia efa namoaka vava ny kandida Rakotondrazafy fa hanao izay fomba rehetra ahalany azy na hitadiavana lalana ambany tany aza. Efa tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna nefa no efa nisy ny teti-dratsy ohatra an'io. Efa miambina ny vahoaka ary vonona ny hiaro ny safidiny ary tsy hanaiky ny fanodikodinana ka saina hatao. Ino moa izy hitantsika naseho teo iny ny zavatra izay navoaka ny Ferdinand tao amin'ny rindriny ary be dia be ny olona naneho hevitra tao anatin' io fanambarana io. Mbola ny zavatra malaza sy ny zavatra nandalo ny omaly hatrany ndeha hijerivantsika ny manaraka ny mikasika an'ity izay ho lazaintsika ity. Amin'izao toe-draharaha mafana izao moa dia anisan'ny tena manao ny asany i Ferdinand ary anisan'ny tena sahisahy ihany koa ny rahalehilahy ary nivoaka ity fanambarana ity ny omaly ary tena niteraka resabe. Be dia be ny olona naneho hevitra, be dia be ny olona tena sorena fa ao kosa ireo izay mananatra. Ny 9 sy 13 minitra mafana ny ao Tsihombe hoy Ferdinand nidoran'ny olona ny Bronseny. Toa hoe tsy faly ny olona amin'ilay hala-bato andrasana ny fanazavana avy any an-toerana fa eo aloha ny vaovao milatsaka izao hoy ny Ferdinand tamin'ny omaly. Ary ity zavatra ity moa dia hitantsika miparitaka ao amin'ny tambanjotra an-tserasera Facebook satria ny Facebook no tena malaza eto Madagasikara satria io no mba zakany pisiny maro satria mba moramora ihany. Koa mbola toy ity tantara ity dia ny hoe Tsihombe resaka hala-bato mitambatra lakoro iray nisy ny distriky dia samy may nidoran'ny olona daholo. Mbola Ferdinand hatrany no nanaparitaka an'io koa io ny zava-misy hitantsika amin'io sary koa dia ampahafantarina isika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Zay moa ny amin'iny koa dia ampahafantarina ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa ho an'izay efa nahafantatra kosa dia isorana lehibe ary ankasitrahana satria ny fanaraham-baovao dia anisan'ny zavatra ilaina eto amin'ny firenena indrindra mahatonga ianao mba tsy ho vambakambaka fahatany ihany koa. Ny mikasika ny Fidèle Razanampiara kosa dia takinay ny hanomezany seny Foibe Baiko ireo seny sy ny SRMV eny amin'ny distrika mba hiasa ao anatin'ny fahamarinana sy mangarahara amin'ny fikirakirana izao voka-pifidianana izao hoy Fidèle Razanampiara. Razanampiara ihany koa dia efa nisan'ny nanao fanambarana tamin'ny video ny 2 andro lasa izay ny hoe ataovy manara-dalàna ary ataovy mangarahara fa rehefa mifandona isika dia tsy maintsy misy maratra hoy fanambarana izay nataony rehefa teo anilan'ny olona vory marobe izy nanao fanambarana ny tao anatin'ny video. Efa iarahantsika mahalala mo iny ary iarahantsika mahafantatra fa efa hitantsika rehetra iny video iny koa dia tsy ho tantaraina eto intsony satria anisan'ny video izay tena nalaza iny video misy Razanampiara izay milaza ny heviny mikasika ny fifidianana iny. Ndeha hijerivantsika ny manaraka ny vaovao misongadina eto Madagasikara sy vaovao malaza satria izay no ilaintsika rehetra. Misy ity namana ity izay tena anisany manana ny lazany nametra-panontaniana koa dia sao dia misy mahavaly ny fanontaniana izay napetrany koa dia apetraho ao amin'ny komantera ao ny valim-panontanianao satria anisany tena fanontaniana niteraka barengo tao aminy ary napetrany teo amin'ny rindriny izany fanontaniana izany. Hoy ity namana ity ny hoe tsy azoko mihitsy ilay hoe depite mpanohitra sy manohana fitondrana ngamo
izay no asan'ny depute hoy fanontaniana izay napetrany. Koa dia valio ao amin'ny komantera ny valiny izany fanontaniana izany fa mbola tsy voavaly hatramin'izao. Misolo vava ny vahoaka anakaramana antenisany hoy ity namana ity ary hambolavola handany lalàna fa tsy hanohana ny mpitondra arbitra ny filoha. Ino moa ny amin'iny ary apetraka antsika koa ny mikasika an'iny satria zavatra hita iny koa dia tsy maintsy ho lazaina ary tsy maintsy ampahafantarina isika ato koa dia valeo ao amin'ny komantera ny fanontaniana raha ohatra ka mahavaly iny ianao, raha ohatra koa moa manan-kevitra ianao dia voamay tsara izany. Hoy Girivo Randrianarisoa atao amin'ny comptiny koa ny hoe soratra hitam-bahoaka sy azo sary teny amin'ny tableau ihany no safidim-bahoaka ry Senisy HCC fa tsy misy idiran'i Jesosy. Izany koa ny fanambarany ity namana ity tao amin'ny rindriny koa dia ampahafantarina isika rehetra anjarantsika ny mitsakotsako, anjarantsika ny mandinika izay tiany atongavana fa izany dia afatrafatra. Rehefa voalaza moa izay rehetra nolazaina teo iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ndeha isika hiditra indray any amin'iny faritra Sofia iny, tsy aiza moa izany fa distrikt'ny Mandritsara. Mandritsara moa dia renivohitra ny Androna koa dia izao ny vaovao misy any amin'ny andro any. Mandritsara lavin'ny collectif des candidats nivoaka mpifidianana. Tsy mankasitraka nivoaka mpifidianana misy ao Mandritsara ny collectif des candidats. Ahitana any Eliana Bezaza, Lalain Be ary Laurent. Niala bala tamin'ny ora farany i Eriky Razafimandimby, tsy niray hevitra tamin'izy ireo koa i Boulevin Benaivo noho ny antoky misy azy ireo miara-miasa amin'ny fanjakana hoy Eliana Bezaza nilaza ny zava-misy. Mazava ho azy moa nisy an' io resaka io dia nisy ny tafatafa tamin'ny mpanao gazety ary anisan'ny teny izay navoakan' izy ireo ihany koa ny hoe tsy fetezana maro ny hitan'ny kandida ireo tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'iny 7 May lasa teo iny raha ny fanambarana izay nataony izy ireo hatrany nandritra ny tafa niarahana tamin'ny mpanao gazety ny omaly zoma 1 May 2024 teny amin'ny restaurant Paty. Mazava moa izany fa any Amandritsara iny zavatra noresantsika teo iny koa dia ampahafantarina ihany koa. Be dia be moa ny olona milaza tsy mankasitraka ny voaka mpifidianana, indrindra milaza mahita hosoka teny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana tamin'ny datiny 7 May 2024. Rehefa voalaza ireny zava-drehetra ireny ndeha isika ilaza zavatra kely izay vaovao hafa kely indray ity zavatra ho lazaintsika ity ary tsara ihany koa ny mampahafantatra isika malagasy ity zavatra ity fa izy ity dia vaovao izay tena nahagagany maro ary nanaitra ny maro ihany koa. Anisan'ny olona mpankafy politika eto Madagasikara moa no nandika izy ity amin'ny teny gasy, efa niparitaka moa izy ity fa be dia be amin'ny malagasy no tsy mahay miteny frantsay koa izany no antony nanaovany ity namana ity izy amin'ny ity teny gasy ity. Hoy ity namana izay mpankafy politika ity ny hoe prezidan'ny Brezila notoriny olona fa nanao kolikoly dia nampidiriny fitsarana 12 taona an-tranomaizina. Mba mety hisy a Madagasikara ve izany filoha migadra izany? Ao ny minisitra ny fitsarana miaro ny filoha amin'ny tsy fanarahan-dalàna hoy ity namana ity, ny mpitsara matahotra azy daholo, ny polisy sy ny zandaro ialahy mitory indray no hisamborina sy rahonany. Izany no zavatra nambarany ity namana izay mankafy politika ity ny amin'ny prezidan'ny Brezila izay notoriny olona fa nanao kolikoly nefa nampidiriny fitsarana 12 taona an-tranomaizina. Manana faniriana izy ary maniry fatratra mba ho toy izany ny eto a Madagasikara. Nohon' izany dia mivavaka ho anao izahay ry namana izay mankafy politiky mba ho tanteraka izay rehetra irinao araka izay heritreretinao. Zay moa ny amin'iny koa dia apetraka antsika hatreo ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo na vitany hen ny video hatramin'ny farany ary mbola hiangavinany mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametra veloma izahay tsy ataonay lava ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oe. Tsao tsao.